ny mofon'aina anio atolotry ny FJKM Ambohijanaka Karafitiavana. Miaraba antsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy ilay tompon'ny finoantsika. Misaotra an'Andriamanitra isika raha mbola nomeny ity andro vaovao ity, talata 7 ny volana novambra 2024. Hifampizara indray ny afatra avy amin'ny mofon'aina amin'ny tian'io ity. Fiadanan'i Jesosy Kristy ho amintsika tsirairay avy. Mialohan'ny hamakiana ny tenin'Andriamanitra sy ny afatra avy amin'izany dia andeha hiaraka iombam-bavaka isika. Ry Andriamanitra ary anay izay ny an-danitra, midera sy misaotra anao mandrakariva izahay. Misaotra anao izahay raha mbola nomenao ny tombon'andro vaovao, ny fahasoavanao no mahatoy izao anay. Misaotra anao ihany koa fa ny famindramponao no antony mbola mahavelona anay tahaka izao. Ankehitriny izay tompo dia manaika fa tsy mendrika eo anatrehanao ary nanao izay tsy fahantanterahana rehetra. Koa raha sitraka ao dia amindrao fondray izahay noho ny amin'i Jesosy Kristy izay mifona ho anay eo an-tanakavananao. Koa mamelany elokay fa raha lavitra anao izay dia tsy mahefa na inona na inona ary zava-poana ihany izao fotoana izao. Koa manatreh feno tompo izao fotoana izao ka ny fanahinao masina anie no ameno tsirairay avy mba ahafahana indray ahatonga fahariana vaovao aty anatinay ny teninao ka tsy verina foana aminao. Dia aoka ny sitraponao irery no tanteraka eto. Amin'ny anaranao Jesosy no angatahana izany vavaka izany. Amen. Ny tenin'Andriamanitra izay voalahatra antsika amin'ny tian'io ity dia ny Lioka. Lioka 2:20 hatramin'ny 20. Lioka 2:20 hatramin'ny 20. Amin'ny anaran'i Jesosy. Ary raha mahita ny Jerosalema voadidina miaramila ianareo, dia aoka ho fantatrareo fa efa mbe akaiky ny fandravana azy. Ary izay any Jodia amin'izany andro izany, aoka handositra ho any tendrombohitra, ary izay ao Jerosalema aoka handositra ho any ivelany, ary izay any an-tsaha aoka tsy hiditra any an-tanàna intsony, fa ireo dia andro famaliana mba ahatanteraka izay rehetra voasoratra. Fa loza amin'ny bevoka sy ny mitaiza kely amin'izany andro izany, satria izy fahoriana lehibe eo amin'ny tany ary fahatezerana amin'ity firenena ity. Dia ho ringana amin'ny lela-tsavatra izy ka ho entina ho babon'ny firenena rehetra, ary Jerosalema ho itsahan'ny jentilisa mandra-pahatanteraka ny andron'ny jentilisa. Ary izy famantarana eo amin'ny masoandro sy ny volana ary ny kintana, ary ety ambonin'ny tany dia izy fahorian'ny firenena amin'ny fahaverezan-kevitra noho ny firoandroan'ny ranomasina sy ny fanonjany, ka ho reraka amin'ny fon'ny olona noho ny fahatahorany sy ny fiandrasany izay zavatra ho tonga ambonin'ny tany. Fa ny herin'ny lanitra dia hozongozonina. Ary amin'izany andro izany dia ahita ny zanak'olona avy eo amin'ny rahona amin'ny kely sy voninahitra lehibe izy. Ary raha vao miandoza ny zavatra izany dia miandrandra ka asan-drato ny lohanareo fa manakaiky ny fanavotana anareo. Ray masino manamasinana amin'ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Dia mbola ho ampitombona amintsika hatrany anie ry havana ny fahasoavana avy amin'Andriamanitra Ray sy Jesosy Kristy tompontsika. Ho amintsika tsirairay anie ny fahafenoan'ny fanahy masina. Amen. Arak'izay efa novakiana teo dia ny Lioka 2:20 hatramin'ny 20 no tenin'Andriamanitra voalahatra ho mofon'aina antsika anio. Raha ny hitantsika eto amin'ity perikopa ity dia mitantara ireo zavatra hitranga amin'ny andro farany mialohan'ny handravana izao tontolo izao. Ny soramandry manomboka eo amin'ny 5 dia manambara ny ilazan'i Jesosy ny handravanan'i Jerosalema sy ny haviany indray. Nambaran'i Jesosy teto fa isy ireo karazam-pahoriana maro iseho amin'ny endriny samihafa, na mivantana amin'ny olombelona izany na amin'ny alalan'ny loza voajanahary sy ny seho voajanahary sy ny fahampitehan'ny natiora izay misy fiantraikany amin'ny fiainan'olombelona ka miteraka tahotra
orooro sy fahaverezan-kevitra. Mahatonga ny olona ho reraka ihany ireny, indrindra eo am-piandrasana izay zavatra ho tonga eto ambonin'ny tany araka ny voalazan'ny soratra masina. Manoloana izany indrindra raha ry havana dia inona no tokony atao, indrindra ho antsika kristianina, satria Jesosy dia nilaza fa tsy maintsy ho avy izany, ary na isika miaina ankehitriny aza dia mahita sy mahatsapa ny fitrangan'izany. Inona ny vahaolana? Ny vahaolana dia izao, ho Jesosy, miomana ianareo. Ka andeha ny 9:20 eto amin'ny perikôpa no anankinantsika izao mofon'aina izao, manao hoe amin'ny anaran'i Jesosy, ary raha vao miandoza ny zavatra izany dia miandrandra, ka asandrato ny lohanareo, fa manakaiky ny fanavotana anareo. Afatra roa no andeha ho raisintsika amin'izany. Ka ny mpino miomana amin'ny fiavian'ny tompo dia voalohany miandrandra amin'Andriamanitra. Ary faharoa, ny mpino miomana amin'ny fiavian'ny tompo dia manandratra ny lohany any amin'Andriamanitra. Voalohany ho jerentsika, ny mpino miomana amin'ny fiavian'ny tompo dia miandrandra amin'Andriamanitra. Ny bokin'ny filazantsara dia samy mitantara avokoa ireo zavatra hitranga amin'ny andro farany. Hitantsika koa izany any amin'ny Matio 4:20-1:1 ny Marka 13:1 hatramin'ny 17:30. Ny eto amin'ny filazantsara araka ny Lioka izao dia mitanisa izy eny amin'ny 10 fa izy no horohon-tany lehibe, ny mosary, ny arety mandringana any amin'ny tany samihafa, ny firenena hiady amin'ny firenena. Ry havana, tena mampieritreritra tokoa izany ary mahavariana, satria efa hitantsika daholo izany, efa iainantsika, ary na dia tsy eto amin'ny firenena iainantsika ary dia any amin'ny firenena samihafa maneran-tany dia efa samy hitrangana izany zavatra voatantara ao amin'ny Baiboly izany avokoa, ny haintany, ny tondra-drano, ny horohoro-tany mahatsiravina izay tena mandringana olona marobe, ary tsy vaovao amintsika sy fantatsika rehetra dia ny amin'izao fotoana izao sy efa niainantsika nandritra ny 3 taona 3 taona teo dia ny Covid-19 izany, ny Covid na ny variant amin'izao fotoana izao, izay tena mampisavorivory tokoa ry havana, satria na ny tompona andraikitra na ny vahoaka hoentina dia efa samy mitovy hevitra, tsy hita intsony izay hitondrana ny fiainana, ary tanteraka tokoa ny tenin'Andriamanitra izay voalaza eto amin'ny 5:20 sy 9:20 manao hoe: ary ety ambonin'ny tany dia hisy fahorian'ny firenena amin'ny fahaverezan-kevitra noho ny firoandroan'ny ranomasina sy ny fanonjany, ka ho reraka ny fon'ny olona noho ny fahatahorany sy ny fiandrasan'izay zavatra ho tonga ambonin'ny tany, fa ny herin'ny lanitra dia hozongozonina. Izany indrindra ry havana no nampiomanan'i Jesosy ny olony mba hahatonga azy ireny hitoetra tsara, tsy hozongozona, fa ahery mandrakariva. Koa fotoana izao, fotoana hiverenantsika indray amin'Andriamanitra, hitodiana aminy. Ho indrindra izy mantsy hoe ary raha vao miandoha izany zavatra izany dia miandrandra. Ny hoe miandrandra ry havana dia midika hoe miverena amin'Andriamanitra, manantena azy, miantso ny anarany, miantora sy miandrasa ny famonjena avy amin'Andriamanitra. Tsy misy vahaolana fa tsy tokana ihany dia ny fiverenana amin'Andriamanitra. Efa nomeny antsika ny teniny mba hiomanantsika. Ny takiana amintsika dia ny miambina, mivavaka mandrakariva, miorina tsara amin'ny finoanan'i Jesosy Kristy, satria hoy izy: ny lanitra sy ny tany dia ho levona, fa ny teniko dia tsy ho levona. Asain'i Jesosy ary isika mba tsy ho variana, satria efa nambarany fa maro ny fandrika mety handavontsika raha tsy mitandrina isika. Andeha hijerevantsika fotsiny aneny amin'izao vanim-potoana iainantsika izao efa maro tokoa ny fivoaran'ny teknôlôjia samihafa, ny civilisation izay misarika ny olona maro mba
hovariana amin'izany ka hanadino ilay Andriamanitra namorona anazy. Amin'ireny rehetra ireny anefa dia aza adino fa indraindray tsika toa variana loatra ihany kanefa misy amin'izy ireny toa mahavery antsika fa tsy mitondra soa antsika akory. Koa aza variana sao dia ho tara loatra satria tsy voatery ny fiavian'i Jesosy amin'ny rao an-lanitra ihany ny farany tiany ambara amintsika fa aza adino fa ny fahafatesana dia farany ho an'ny tsirairay izay tsy fantatra ny ora na ny fotoana, mba tsy hanao tahaka ilay mpanan-karena izay niantehitra tamin'ny arenany ka nanangona izany fa nihevitra ho hiadana amin'ny fanahiny. Kanjo hoy ny tompo hoe ry adala, anio alina ihany dia alaina aminao ny fanahinao. Any amin'ny Lioka 12:1-20 no ahitantsika izany. Miantso anao ary ny tompo ry havana, miantso aho, miantso antsika mba hiverina aminy, hivavaka sy hiambina mandrakariva mba hahery ka handositra sy hiala amin'izany fahatahorana sy fiahiana izao fiainana izao. Hitoetra tsara satria hoy Jesosy, raha vao miandoza ny zavatra izany dia miandrandra. Faharoa, ny hafatra sain'i Jesosy ataontsika ihany koa eto mba hiomanana ny fiaviany dia manandratra ny loha any amin'Andriamanitra. Hoy ny tenin'Andriamanitra, ary raha vao miandoza ny zavatra izany dia miandrandra ka asan-drato ny lohanareo fa manakaiky ny fanavotana anareo. Ny fanandratana ny loha any amin'Andriamanitra dia fanehoana ny fanajana azy, fanomezam-boninahitra an'Andriamanitra. Fihetsika iray hanehoana ny fahalehibiazan'Andriamanitra izany, hanaporofoana fa ambony indrindra izy ka mendrika no hajaina, omena voninahitra, ody eraina lalandava. Ny tianambara eto ry havana dia mampirisika antsika ny tompo mba hiantso azy mandrakariva, hivavaka aminy, hitoky aminy satria efa nampanantena izy fa antsoa eo dia hovaliako ianao ary notsindriany tsara ihany koa, fa raha miantso azy amin'ny andro fahoriana isika dia maly antsika araka ny Salamo 119:7-20 sy ny 5:5. Manao hoe amin'ny anaran'i Jesosy. Satria izao no niraiketan'ny fitiavana dia hamonjy azy aho, hanandratra azy ho any amin'ny avo aho satria mahalala ny anarako izy. Hiantso ahy izy dia hamaly azy aho, ho eo aminy aho raha ory izy, hamonjy sy hanome voninahitra azy aho. Hitantsika amin'izany fa zava-dehibe ny vavaka ary averimberin'i Jesosy mandrakariva ny hoe mivavaha ka aza mitsahatra, miambena, izany hoe tsy voafetra ny fotoana izay hivavahantsika amin'Andriamanitra, tsy voafaritra hoe amin'izao ihany no mila mivavaka aminazy, fa na amin'ny fotoana na tsy amin'ny fotoana, amin'ny ora rehetra dia tokony hivavaka foana isika ary tiantsika mba tsy hanalavitra anazy fa tiantsika mba hanakaiky anazy mandrakariva. Koa aza variana, raha sendra ny olana dia aza variana amin'izao fiainana izao, na sodokan'ireo rendrarendra fa mandalo ihany ireny satria maro tokoa no mihevitra fa any amin'ireny revirevy na ny lalao maro samihafa no ahazahoana fiainana sy ahitana ny fiadanana, kanefa hoy ny soratra masina eto hoe mitandrema mandrakariva, araka ny 2:7 izay milaza hoe ary mitandrema fandrao ny fonareo ho veasara ny vokatry ny fisotro-toaka sy ny fahamamona ary ny fiahiahiana izao fiainana izao ka ho avy tampoka aminareo tahaka ny fandrika izany andro izany. Averina indray ara fa isika mihitsy no ilaina miantso ny anaran'Andriamanitra. Aza miandro olona lava izao hitondra mbavaka anao fa andeha manao dingana mba tena ianao mivantana no miantso azy, mila vonjy aminy, manandratra ny feoany aminy tahaka ny mpianatra izay niantso sy namohan'i Jesosy mba hamonjy azy rehefa tratra ny tafio-drivotra ny sambo kelin'izy ireo, ary dia nitsahatra izany rehefa niteny Jesosy,
ka lamina tsy nisy tomikany teo. Teo ihany koa i Paoly sy Silasy izay nofatorana tao an-trano maizina. Rehefa nivavaka sy nihira fiderana izy ireo dia nivany fatorana. Ary hitantsika izany ao amin'ny asan'ny apôstôly asan'ny apôstôly toko 9:7-20 hatramin'ny 9:20 izay tamin'ny mamanton'alina izy no nivavaka, izany hoe tsy voafetra ny ora sy ny fotoana ny fiantsonan'Andriamanitra. Ny hafatra ho antsika dia asan-drato mandrakariva ny vavaka, n'aiza n'aiza misy antsika, na inona misy eo amin'ny fiainantsika, fa mahay ny zavatra rehetra Andriamanitra, ary ny fampaherezana azo avy aminy dia tsy azonao ampitaina na amin'inona na amin'inona. Farany ary, efa tombotra ny andro fanavotana antsika. Ny Baiboly no milaza izany. Tsy angano na tantara foronina fa fahamarinan'ny tenin'Andriamanitra. Efa miseho avokoa ireo famantarana ny fahantanteran'ny teny faminaniana. Ny fambara mety hiseho mialoha efa nitany sain'i Jesosy mialohan'ny haviany. Fa izao, ho Jesosy, aza matahotra fa miomana, ary raha avy amandoha izany zavatra izany dia miandrandrà, miverena amin'Andriamanitra, miantsoa azy, mivavaka aza mitsahatra fa tsy fantatrao na ny ora na ny fotoana, miambena fa izay maharitra hatramin'ny farany no vonjena. Dia ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra, fa isika kosa hitoetra tsara ao amin'ny Tompo. Amen. Hiaraka hivavaka isika. Tompo, misaotra anao mandrakariva izahay fa be fitiavana ianao. Misaotra anao izahay ny amin'ny fahatsaranao satria anarinao mandrakariva izahay amin'ny alalan'ny teninao. Ampafantarinao mialoha aminay ny zavatra mety hiseho amin'ny alalan'ny teninao. Misaotra Tompo fa tsy tianao tampoka aminay izany ka ampiomaninao mandrakariva izahay. Koa ankehitriny dia isaoranay ny anaranao ary mideranao izahay. Mametraka amin'ny fiainanay ary izay eo ampelantananao mba hanana fahatokiana mandrakarivanao izahay Andriamanitra, ary olona ho feno fanantenana fa tsy ho kivy na inona mitranga amin'ny fiainanay. Ampianaro izay mba hitoetra mandrakariva amin'ny teninao ka hiorina tsara, tsy erikeriky seroa na ho variana amin'ny zavatra mandalo sy mety ho levona, fa aoka ny teninao no hiorina atao anatinay ka hiorom-paka atao anatinay, ary indrindra mba hizara izany indray izay amin'ny hafa. Dia ankinonay aminao ny fiainan'ny fiangonanao, ny firenenay izay fantatrao tsisy miafina aminao ny zava-mitranga rehetra, ny haitany tsy misy orana ankehitriny, ny eo koa ny aretina izay miverina indray. Tompo, maro ny olona izay efa miandrandra sy miantso ny anaranao, manandratra ny lohany any aminao, manantena ny famonjenao, mila vonjy aminao. Koa miandry anao izahay amin'ny famondram-ponao lehibe ka ny sitraponao ireriny ino aoko tanteraka amin'ny fiainanay. Ny angatahanay aminao dia ny ampitombonao ny finoanay anao Jesosy, ary ny sitrakao irery no tanteraka. Dia amin'ny anaranao Jesosy no angatahanay ny vavaka, ilay efa nampianatra anay ilay vavaka tsara indrindra manao hoe: Rahay izay ny lanitra, ho masina ny anaranao, ho tonga ny fanjakanao, atao any sitraponao, izay akamtariny ny lanitra, miloanay mizay amin'ny saso aminay, ary mandelany elokay, tahaka ny amelana izay elika taminay, ary aza mitondranay amin'ny fakapana, fa manafahanay amin'ny ratsy, manao fanjakana sy mihery, ary amin'ny voninahitra mandrakizay. Amen. Misaotra an'Andriamanitra tsika ry havana raha nahatanteraka ty fotoana fohy ity afaka ny fampizara indray ny hafatra avy amin'ny teniny. Engany mba tsy handalo fotsiny amintsika izany fa hitoetra ao anatintsika tokoa ny tenin'Andriamanitra,
mba ho fiadiana tsara ho antsika manoloana ny zavatra miseho rehetra amin'izao andro iainantsika izao. Raiso amin'ny finoana sy ny fanantenana raha ny tsodrano izay ho tononona antsika amin'ny anaran'i Jesosy Kristy manao hoe ary Andriamanitra ny fahasoavana rehetra izay efa niantso anareo ho any amin'ny voninahiny mandrakizay ao amin'ny Kristy. Rehefa niaritra fahoriana vetivety ianareo dia izy no hantanteraka sy hampiorina ary hampitoetra anareo. Ho azy anie ny fanjakana mandrakizay. Amen. Dia ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra amin'ny anarany iray sy ny zanaka ary ny fanahy masina. Amen.